do iombavaka isika. Tompona io misaotra anao zahay noho ny famondraponao fa omenao fotoana ahafahanay mamantatra zay sitraka ao, ahafahanay mamantatra ny teninao, indrindra amin'izao atsiarovanay ireo ray aman-drenay amin'ny finoana, ireo martiora, ny fiaretany, ny faharetany, ny tsy nialany taminao hatramin'ny fahafatesana, fa nahatoky hatramin'ny fahafatesana izy ireo, ka lalana harahinay, saina tahafinay, finoana alainay koa mba hanaranay ianao izany. Tompona io mitenena aminay, mampaherezanay, ahafahanay mahefa zany fijaronay ho anao Andriamanitra izany, noho ny aminao Jesosy Kristy no ivavahana toy izany. Amen. Dia ampitomboin'Andriamanitra aminareo ry havana ny fahasoavany sy ny fiadanany, mba azontsika mandray zao teny nampitondray ny tompo ahy indray ho atsika amin'izao alahady faharoa amin'ny volana aogositra, aladin'ny martiora maneran'ny sany Efjekema, na eto an-tandrazana zany na era-tany samy mahatsiaro ireo ray aman-drenitsika amin'ny finoana teto amin'ny tany nindrazantsika ireo isika. Ary nahitsinao avy hatrany ny filazany zanako tamin'ny famakiana ny soratra masina, nanova perikupa mihitsika vokatra izany, ary ahazo sy atakatra zay tia ny tompo lazaina amin'izany perikupa novatsika izany sika atakaratsika zany aladin'ny martiora zany. Ny liko atoko fatelo ambin'ny folo ny andiny fa efatra ambin'ny folo, efatra amby telopolo azafady no iengatsika. Liko atoko fatelo ambin'ny folo ny andiny fa efatra amby telopolo. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, impiry aho ny tanangona ny zanakao tahaka ny fanomban'ny akoho ny zanany ambanin'ny elany, fa tsy nety ianao. Lay ny elanelany le niatra tamin'ny martiora modiko ny tapahana. Le hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema zay mamono ny mpaminansa zay ny raha nanakeo aminao. Rehefa mandre zany antsoantso feo avo milazany amin'ny Jerosalema zany, farafakely zavatra roloa no tafaverina ao an-tsaina. I Jerosalema, renivohitry ny Israely zany, zany hoe ny Israely ray manontolo zany, efa filazako taminao foana zany. Rehefa milaza ny renivohitry ny firenena anankiray dia toy ny milaza ny firenena manontolo. Jerosalema, renivohitry ny Israely, tanànan'ny Davida bajaka, ary nanorenana zany fanjakan'ny Israely zany. Dia raha miteny hoe ry Jerosalema, ry Jerosalema, zay namono ny mpaminany zay ny raha nateo aminao, dia tsaroana zany ireo tompona andraikitra tamin'ny fitondrana vahoaka tamin'izany fotoana izany. Ny tsy aivony ny asan'ny apôstôly toko fadimy vakitsika teo, ireo mpisorona sy fariseo tamin'ny androny. Nisy fariseo asana dia tena mba serieux reto fariseo reto, niteny tamin'ny tompo, niteny tamin'i Jesosy hoe hamono anao Herôda. Ary valy teny mantamanta mihitsy ny navaliny Jesosy azy hoe lazao amin'izany inona? Lazao amin'izany amboolo zany. Herôda io lazainy Jesosy io a. Ty Herôda zanany ray ty a, raha namakitsika tamin'ny heriny le hoe maty Herôda zay voaverina avy tany Egypta ry Josefa sy Maria. Herôda rainy ty zanany kosa tamin'ny andron'i Jesosy mbola nisy Herôda ndray, io ndray fa lazainy fariseo fa amono an' Jesosy. Nitondroin'i Jesosy mihitsy hoe ambohaolo. Hainao moa dika zany hoe ambohaolo, ambody. Des chiens errants. Mafy zany valiten'i Jesosy zany, raha tonga any am-potsofin'i Herôdy zany, miteraka fahasiahana sy fahatezerana zany, hoe izy Herôda nitondroin'i Jesosy ho ambohaolo.
fa tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny zanak'olona hoy Jesoa. Tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny zanak'olona. Ary tsaronareo ny teny Jesoa raha tamin'ny andron'ry Jodasy tamin'ny fotoan'androny hoe tsy maintsy hisy ny fahatafitoinana, fa lozan'izay ahatongavany fahatafitoinana. Ary eto azo lazaina koa tsy maintsy ho tanteraka ny amin'ny zanak'olona hoy Jesoa. Dia azo tohijana tahaka izany nataony Jesoa tamin'ny andron'ry Jodasy zany hoe lozan'izay ahatanterahany zany ny amin'ny zanak'olona izany. Ry Jerosalema, tafangonao, mijoro ao, mirijarija ao reo olona mihevitra ho tompony fahefana amin'ny vahoaka ka hanampatra va sa haninona ny vahoaka. Ary io tsy maintsy lazaina io amin'reto havatsika eo amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana. Tsy maintsy lazaina aminy zany. Manana andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ireo vahoaka reo ianao. Inona anao ataonao an'izany vahoaka an'Andriamanitra zany? Aona ny fieveranao zany vahoaka an'Andriamanitra zany? Ry Jerosalema o! Dia mampitodika ireo tompona andraikitra isany ara-piarahamonina handanjalanja, hamantatra, handrefy, hitandrina amin'izany ataony amin'ny vahoakan'ilay Andriamanitra mpahary zao rehetra zao izany. Eo sika no tsy maintsy mampatsiaro kely zay ndraindray ankinan'ny olona amin'izany raharahany zany. Mba averena kely ianao mamaky ny Romanina 3:10. Andao mba sedraina kely zany tsy fahatakarany olona ny soratra masina zany ahitsy mba hatongavany amin'izay fahalalana an'Andriamanitra. Romanina 3:10 novakiko amin'ny ambony andiny voalohany. Ary mahaiza mamaky miaraka amiko ianao zany voalazany soratra masina zany. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe. Fahefan'Andriamanitra zany avako. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra. Fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Zarain'Andriamanitra amin'ny olona manaiky azy zany fahefana lehibe ananany zany. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra. Ary izay manohitra dia ahazo fahamelohana. Fa ny mpanapaka tsy mba tahotry ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao? Ataovy ary izay tsara, dia azo dera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao. Fa raha ratsy kosa no ataonao dia matahora, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Fa refesy kely, lanjao kely, ry manana fahefana rehetra ka ilaza hoe nomen'Andriamanitra fahefana ianao. Nilafika amin'izany hoy ny apôstôly Paoly, mpanompon'Andriamanitra ianao, manompo an'Andriamanitra ianao. Dia mianatra manompo an' Jehova zay nahazo fahefana. Zay vao mahazo misitraka mampiatra zany fahefana avy amin'Andriamanitra zany izy amaly ratsy ny mpanao ratsy araka ny volazany apôstôly Paoly. Fianarana tsy maintsy atao zany. Ary raha misy kristianina any mba samy kristianina any amin'ny samy manam-pahefana any miverina mianatra n'izany soratra masina zany mba hiverina hankatoy, hanompo an'Andriamanitra amin'izay andraikitra sahaniny, amin'izay fahefana entiny, amin'izay ataony amin'izany Jerosalema, amin'izany fireneny zany. Ry Jerosalema, ry Jerosalema. Fa ny zavatra faharoa, satria zavatra roaloha iaho ny tsaroana rehefa mahatsiaro an'izany atao hoe Jerosalema sika. Ao Jerosalema,
misy ny tenibohitra ziona nanorenina na ny tempolin'i Jehova. Io koa reny voim-pinoana ho an'ny Israely zany Jerosalema zany. Ao no iakara ny fireneny Israely rehetra viany am'izay elezany rehetra any amin'ny fotoana andro ny fiakarana miakatra makany Jerosalema. De aniny izy ireo de hivavaka. Tsaroana ny Salamo 2:20 am'zany. Faly aho fa raha hoy izy ireo tamiko de isika ho any an-trano Jehova miakatra makany Jerosalema ny zanak'Israely de hivavaka any toeram-pivavahana. Mety misy ilaza amiko zao ianao hoe nga tsy maintsy any Jerosalema, de miresaha amin'ny tompo ianao mamaky ny Jaona 4:4 tsy any Jerosalema na amin'ny tendetenibohitra teo i Jesoa no ivavahan'ny olona fa Andriamanitra de fanahy ary mivavaka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa tsy mahafoana, tsy azo anafoanana itoerana neken'Andriamanitra efa ny adiny Davida fatratra tamin'Andriamanitra mba hanorenany tempoly amin'ny anaran'i Jehova io. Hoy Jehova tamin'ny Davida tamin'izany hoe tsy ary Davida, tsy anao nanorina tempoly amin'ny ho an'ny anarako. Mila takarina koa zany. Hazavaina kely tahaka izao hoe any amin'ny Deutéronomie 4:30 any ianao hitany hoe maty Mosesy de nafenin'Andriamanitra ny fatiny, ny fasany nametrahana tsisy mahalala. Efa maky ny Deutéronomie 4:30 ianao ahita zany hoe tsy misy mahalala zany fasany Mosesy zany. De rehefa mandray any zanako am'zany de manohy moramora ao an-tsaina eo afa-tsy zay anankiray taty amintsika zay nilaza fa ty fianaratsoa ty amintsika ty ny fasany Mosesy. Ny antony nanafen'Andriamanitra zany fasany Mosesy zany tsy ho hitan'ny Israely, eritrereto zany hoe 7 taona niaraka nitarika n'ity vahoaka an'Andriamanitra ty Mosesy ty. Ary hita ny vahoaka Israely ny fahagagana rehetra sy ny fahefana nomen'Andriamanitra zany lehilahin'Andriamanitra zany tao namakivaky ny hevitra. Zany hoe tena latsapaka tao aminy mihitsy ny mahitsy azy an'ity Mosesy ty. Toy ny Andriamanitra teo imasony mihitsy io. Ary rehefa aniraka ny Mosesy tokoa Andriamanitra tamin'izy niady varotra saika tsy handeha de Exodosy 3:3-4 ianao solon'Andriamanitra aminy hoy Jehova tamin'ny Mosesy. De zany mihitsy no takatry ny Israely solon'Andriamanitra teo aminy ity Mosesy ty. Ka raha hitany ny fasany io de nanina izy ohatry ny fanaonareo makany amin'ny fasana de aninona any ho avy ny 1er Novambra zao misy fanazavana ho azo rehefa tonga zany fa mivanim-potoana tahaka izao de tsy fanompoana an'Andriamanitra, tsy fanompoana eken'Andriamanitra zany hoe manompo ny maty zany, zany manompo razana volazan'ny soratra masina zany hoe i Mosesy mihitsy no saika ataon'ny Israely ho razana ivavahany raha hitany toy ifasany. Tsy misy valaka am'zany. I Davida tsy navelan'Andriamanitra hanorina ny tempoly ho amin'ny anarany. Zany Davida zany koa lehibe ny toeran'izany tao amin'ny Israely zany natsoiny ny Israely rehetra hoe mpanjaka lehibe. Tao Saoly fa i Davida no ataony hoe mpanjaka lehibe. Nahita ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity Davida ty koa ny Israely tamin'ny nanavotany azy ny tarany fanjakan'ny Israely avy tany am'izay lehibe indrindra amin'ny faritanin'ny Israely tamin'ny andron'ny Davida. Ka raha io koa no afaka nanorina tempoly de nefa rany izy ndray koa ivavahan'ny olo amin'ny tempoly fa tsy Jehova. Ary koa sanatria rehareve Davida efa navita n'zany zava-magaga sy lehibe rehetra tamin'ny Israely zany, mbola anorina koa tempoly ho an'i Jehova. De Jehova tsy anao nanorina tempoly ho ahy fa ny zanakao. Aiza naorina? Ao Jerosalema. Lehibe koa ny toeran'izany tempolin'i Jehova zany tao amin'ny fiainan'ny Israely. Ianao no sanatria hatsatsoina ao aminao zany fitiavana fiangonana zany am'izao fotoana. Hatsatsoina
terena tsy ho tia fiangonana ianao de agatona de tsy afaka makany anao de rehefa rahanao hadinonao zay fiangonana fa ao an-trano toy izany pastera le anana trano fa efa mety mivavaka ihany tsika na de tsisy fiangonana azako hoy ianao tsy anaka tsy afaka mahasolo lay alitara na orin'Andriamanitra ho atsika zao ataoko aminao zao fa amin'ny akory atao zao de tsy maintsy nanatateraka zao zay mba hahafahanao mivavaka ihany anefa ka tekomenako rehetra de efa nampianariko tsara inona natao hoe alitara ny atao hoe alitara dia toerana isehoan'Andriamanitra anambaran'ny tenany amin'ny olony niseho tamin'ny Abrahama izy de nanorona alitara teo Abrahama niseho tamin'ny Jakoba izy de nanorona alitara teo Jakoba ny alitara dia fa toerana isehoan'i Jehova anambaran'ny tenany révélation un Dieu révélé amin'ny mpanompony zany io alitara ao fiangonana io anaka eo Andriamanitra manambaran'ny tenany aminao ka tsy misy mahasolana io na voalazan'ny tompo azy ary takary tsara iten'ny tompo io sao adikanao vilana any amin'ny matitiko 8 any hoe na aiza angonan'rona tena minariko de aovoany a de milaza ny sasany zany na aiza nge pastera angonantsika de efa mety alay vovombolana na aiza iangonana inona natsaronao am'zany hoe iangonana fiangonana anao an-tsaina am'zany fa tsy hoe nde ho any atenimbohitra ianao nde ho any andehandoasa ianao de ilaza ianao fa mahasolo ny fiangonana io tsia fiangonana zany resany zany Jerosalemo impiry aho ny tanangonanao tahaka ny fanao nyreny koa amy zanany fa tsy nety anareo iny tompo ao ny tompo no maneho ny fiarovany antsika ao ny tompo no maneho ny hery sy ny fahefany miaro atsika ao ny tompo no maneho ny fitiavany mandoatra ny fitiavany avy any am-pony lay fony mandevilevy hoy ny Isaia 9:20 mandevilevy ao am-pony mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra atsika ao amin'io fiangonana io no hanambarany an'izany mba hivereny kely azafady aminao anaka tantara faharoa 7 zay efa famakiko taminao mandrakariva rehefa mba mampianatra anao an'izany tantara zany aho tantara faharoa 7 ny andeniny 5:11 ny mahazatra anareo mpanao hoe mahazajatra io 4:12 ny mahazatra anareo fa tiako ho zatra ny 5:11 ianao rehefa mamaky an'izany tantara faharoa 7 zany vakiko le mahazatra anao 14 raha ny oloko zay nantsina amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hasitrana ny taniny hevery tsara zany filazan'ny tompo azy zany aiza no hivavahanao aiza no hitadiavanao ny tavany aiza no aneho ny tompo am'zany amelany eloko sy anasitranany anao zany 5:12 ary zao de hihiratra ny masoko ary ny sofiko io hiaino ny vavaka zay atao am'ty fitoerana ity fa efa nofidiko sy no amasiniko ity trano ity mba hitoerany anarako mandrakizay ary ny masoko sy ny foko ho ao mandrakariva ao amin'io fitoerana io nametrany tompony fony de loarany ao ny fitiavany anao ambarany ao zany fitiavany anao zany ka zany mba hafoy ny fiarahantsika miangona aza mahafoy ny tranon'Andriamanitra anambaran'ny tenany aminao ry Jerosalema ary ny fiaretana any am'zany fitiavana an'Andriamanitra fitiavana ny fiangonany zany no natoa andreo martiro reo tsy niala tamin'ny tompo natoky hatramin'ny fahafatesana ka na inona natao azy na inona niliana azy hiala tamin'Andriamanitra tsy nanaiky izy tantara fantatrareo kely blitika akory raha ampitaina am'izay zava-dehibe tokony hiaretana ra salama mba fantatrao moa zany tantara averimberina ny tantara ny fiangonany zany inona nga ny tena nahatonga ra salama tsy maintsy ny vonoina
alady ny andro tamin'izany izy efa nitariny missionnaire nivavaka amin'ny zanaky ny tany andapa azy a de akaiky kokoa andreo missionnaire reo izy a de afaka nifandray tamindreo a ary de voataonandreo a nandalina tsara ny finoany natoky an'Andriamanitra. De alady ny andro tamin'izany a nasaina ninona nga izy anjaitra ny akanjony tontoany zay tompony andraikitra sy manamboninahitra tao amin'ny fitondrana tamin'izany de tsy nanaiky izy. Alahady andro itsaharany ozy izy nampianarina anay zany de tsy nanaiky izy. Tezitra le manam-pahefana havany ray aman-dreniny ihany. Reo missionnaire veny akatoavinao mihoatra tsy fantatrao nga eto am-pelatanako ny fahefana amin'ny ainao fa tsy nampiovany rasalamy zany tsy niala tamin'izany finoany zany izy fa tsy le hoe manjaitra akory no tena hoe zava-dehibe tsy maintsy ho ny aretany fa lay fakatoavany an'Andriamanitra, lay fakatoavany ny fampianarana kristianina azony, lay fitiavany an'Andriamanitra, ny fikirany tsy nialany, zany no fototra na tonga ny martiora tsy nanaiky zany iova tamin'ny finoany tamin'ny fifikirany tamin'Andriamanitra ndry Jerosalema ao. Ary eto miantsoantso anao hoy ny soratra ato, ry Jerosalema ao, ry Antananarivoko, ry Madagasikara-ko, ry fiangonako, ry Efijekem-o, impiry ny tompo ny tanangonanao tahaka ny fanaony reny akoa tamin'ny zanany fa ianao ny tsy nanaiky. Tsy nanaiky ianao. Impiry ny tompo. Nefa mba hametraka anao tao ambany elany mba ho arovany. Ianao tsy nanaiky. Tsy takatrao zany fiantson'Andriamanitra anao nde hialako ambany elany zany. Ary marobe ireo fanapa-kevitra maro samihafa naneho zany tsy fatakarany zany tamin'ny fiainan'ny fiangonana. De ianao no taomina ankehitriny hiverina amin'Andriamanitra. Ianao no tairina mba hanana ny finoana ananany ny mpanompon'Andriamanitra fahaizany. Ary zany amaketsika ny Salamo 7:30 fandraika tsara n'izany hoe fifikirana amin'Andriamanitra, fitiavana an'Andriamanitra, na de inona nataondreo mpamabo azy tamin'izany fotoana hoe manaova hira fiderana eto masonay ianareo. Nataony taiza nga ny lokangany? Nahantony taiza? Nahantony teny amin'ny hazo malahelo fa tsy afaka ny hira izy, malahelo ny tanindrazana izy, malahelo ny fiangonana izy. Anatany azy izy zany de afaka ny hirahira. Bajerekely ny 5:5 eo hoe raha manadino anao aho Jerosalema. Teo kosa ny tanako ankavanana mba hanadino. Raha tsy matsiaro anao aho, raha tsy anao Jerosalema no ataoko ambony indrindra fifaliako, de kosa ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko. Zany ny fitiavan'ny olona n'Andriamanitra, zany ny fitiavan'ny olona ny tanindrazany, zany no fifikirany amin'ny finoany. Fa ianao taranaky ny martiora, mbiaiza ianao zao, manadino va? Nalahelo ery nandre publication ana mpitandrina tao amin'ny FB. Aza maika amin'izany ihany koa afana fiangonana zany. Andriamanitra, izy ty miteny ty. Aza maninona? Aza maika ny ihany koa afana fiangonana ao. Azafady atopoko. Raha azoko natao niny situna ny tanany tompona andraikitra rehetra reo manidy ny fiangonana iny teny taminy hoe sokafy e fiangonana io, efa nataoko zany. Raha mba nananao alalana ny fanatrehako tamindreo, ny teny tamindreo hoe sokafy ny fiangonana, efa nataoko zany. Ka tsy za zany hiteny aminao zany hoe aza maika anokatra fiangonana. Eny tao mpilazana tao tamin'ireny fotoana ireny rehefa nilazana hoe mihidy tanteraka sika de zao tsy mahazo mamory olona mihoatra ny 50 de misy miteny reny efa aveo manokana ry hoe ny fiangonana sy ny inona
mihidy tanteraka tsy mbola misokatra mikatona zany ny fiangonana avako. Malahelo ianao, miantsoantso ianao, raha manadino anao ary Jerosalemako, raha manadino anao ary fiangonako. Aoka ry tanako akavanany reto tsy ahay zay mba fanianarany, tsy atsiaro zay fa mba nataony, tsy avita zay nieveriny atao, satria aho manadino ny fireneko, satria aho manadino ny fiangonako. Raha tsy anao ry Jerosalemako nataoko ambony indrindra amin'ny fifaliako, de aoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko, iala amiko ny aiko, aleoko aho faty toy izay anadino anao ry Jerosalemako. Zany ny fitiavan'ny olona, zany ny firetan'ny olona, ny fitiavany an'Andriamaniny. Ary tsaronao tsara Jesoa fa ny firetako ny amin'ny tranonao no aritrainao i Jesoa, ritraina ny amin'ny fiangonana Jesoa, fa aza ianao no manamaivana zany fitiavana ny fiangonan'Andriamanitra zany. Aza ianao ny sanatria ampanalavitra ny fon'ny olona amin'izany trano nametran'Andriamanitra ny fony, anongelan'Andriamanitra ny sofiny, ary hiainoany ny vavaka rehetra tao amin'ny anarany ao amin'izany trano naorina amin'ny anarany zany. Raha manadino anao aho ry Jerosalema. Ary de ho tezay ny fanan'Andriamanitra ny fahatakarantsika sy ny fitiavantsika. Ho sokafa ny fanan'Andriamanitra ny faharisin-dahatra ao anaty ao, hipololotra avy any anaty any zany fitiavana tsy mety mangina, hanehotsika ny fifikirantsika amin'ny tompo, amin'ny fifikirantsika ny fiangonany, tsy ahafoy ka sanatria tsy hanao an'i Jerosalema ao ambony indrindra amin'izay mba hifanitsika ratra zay. Ho avy ane zany, aza ela ry tompo, mba hisokatra ny fiangonana, hiverina hirodorodo ao am-piangonana ny zanak'Andriamanitra rehetra. Hanao ahoana ny fifaliantsika hideran'Andriamanitra ao an-tranony amin'izany fotoana zany, ambony sy lavorary zany fifaliana hidera an'Andriamanitsika izany. Tsy hoe mangalatra makao am-piangonana kely manao enregistrement na prise de son, prise de image de avoaka rapito sy avoaka rariva ny sary rehefa avy eo. Tsy zany fa tena makao ny olona rehetra misokatra ny fiangonana de mirodorodo makao sika mianakavy, ho sokafan'Andriamanitra ny fiangonany, ho didin'Andriamanitra nokatra ny fiangonany anie. Zay tompona andraikitra tsy maintsy manao zany. Ary isika tsy angina eo anatreny tompo, hangataka mandrakariva tompo, aza vela ho afa-po amin'izao zahay, ka na tsy misokatra aza ny fiangonanao, efa afaka mivavaka ihany zay isa tokantrano, efa afaka mivavaka ihany zay ihany am'izay misy anay, tsy maninona fa velao amin'izao. Aza vela zany zay ry tompo, sokafy ny fiangonanao, de hiady varotra amin'ny tompo amin'izany sika, fa tsy misy toeram-piarovana tsara indrindra mihoatra ny fiangonana. De mba miverena kely amin'ny tantaran'ny firenenao ianao, na aiza fa tsy eto Madagasikara ihany, vo misy zavatra mafimafy ao amin'ny tanàna, rano beva, aiza ny olona mandeha miafina any am-piangonana, na aiza io na aiza, toeram-piafiainana io, toeram-piarovana io, toerana hiatoran'ny olona io. Mainka fa amin'ny ady amin'ny valanaretina efa mandoza tahaka izao, de toraka aiza ny olona hoe aminao, toerana mba hahafany mandeha miantoraka amin'Andriamanitra hitomaniny sy hangatany fiarovana akatonao. Iza ny haro azy? Ianao tsy maharo azy. Mahafinaritra ery ny tenin'le dokotera anankiray, tsy fanafody izy, masitrana anao amin'io Covid anao io. Tsy mbola misy fanafody afaka masitrana an'io, fa ampiakaro hery fiarovana. Aza vela hitebiteby fotsiny nge ny olona, ataovy zay analana ny tebitebin'ny olona, stress hoe ianareo mahay azy. Aiza no ahafanao mahazo zany tsy misy stress zany eo anatreny tompo, fiadanana no avelako anareo.
ny fiadanako nomeko anareo iny tompo aza matahotra mangorogoro ny fonareo milamina ny ao anatinao rehefa manana zany fiadanany tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo hoy ny apôstôly. Io no manome anao filaminam-panahy, filaminantsaina, filaminana naty. De tsy mitebiteby anao de miakatra ho azy ny hery fiarovana, miala ho azy Covid. Sokafy ny fiangonana raha tianao hiakatra ny hery fiarovany olona io, fa nao sesefanao fanafody firy-taonina azy izy ka mitebiteby izy, mbola marary any io. Ho tahin'Andriamanitra ny fanapa-kevitra zay manana andraikitra rehetra am'izany, ka ahafantarany zany lalan'ny fiadanan'Andriamanitra. Azon'ny olona mandray zany fiadanan'Andriamanitra amin'ny fiainany, ka ahafahany mandresy mitebiteby sy ny orooro rehetra, ka miakatra hery fiarovana naty izy handreseny zany Covid izany. De miala maina eo io Covid io noho ny hery sy ny fahefany fiadanan'Andriamanitra ao amponin'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Sokafy ny fiangonana ivavakisika. Tompona io mba mianatra te atsiaro sy iotia ny Jerosalema anay zahay, Antananarivo, i Madagasikara, ny fiangonanao, mba mianatra te ho tia sy ho raiki-po am'izany fitiavana anao Andriamanitra. Asehonay amin'ny fitiavanay ny fiangonanao, asehonay amin'ny fifikiranay amin'ny fiangonanao, ka mahasaro-piaro anay zany fiangonanao zany. Andriamanitro, vavak'izay talao aminao zahay, vangiono ny tompona andraikitra hiteny anambara hanokafana ny fiangonanao, ahafahany vahoakanao miatoraka makeo aminao mahazo fiarovana. De miala maina zany arety mandringana Covid-19 zany, fa manana nao mpiaro anay zahay. Aza ela Tompo, tononay amin'ny anaranao Jeso Kristy zany vavaka izany. Misaotra.